Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika ny avako tratra ity zoma fa 7 ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny epistily izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko 10, Romanina toko 10 andininy 5 ka hatramin'ny andininy 10. Romanina toko 10 andininy 5 ka hatramin'ny 10 fakitsika maran'i Jesoa. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-pony hoe iza miakatra any an-danitra dia ampidininy Kristy izany. Na iza no hidina any amin'ny lalina dia nampiakatra an'i Kristy avy any amin'aty izany. Fa ahoana ny lazainy? Eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy ao am-ponao. Dia ny teny amin'ny finoana izay torinay satria raha manaiky amin'i Jesoa tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra no efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao fa amin'ny fonao inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava ny ekena azahoana famonjena. Ilay masino manamasinina ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe afaka ny anjara toeran'ny fanekem-pinoana araka ity soratra nosoratan'i Paoly ity. Izy manao hoe amin'ny fono inoana azahoana famonjena ary amin'ny vava ny ekena azahoana famonjena. Amin'ny fono inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava ny ekena azahoana famonjena. Ity taona ity isika dia mankalaza manokana ny nahaterahan'ny fanekem-pinoana Nikeana 700 taona ny fanekem-pinoana Nikeana amin'ity taona ity. Ny testameta vaovao eny hatrany ny testameta taloha aza ny zanak'Israely dia efa nanana fanekem-pinoana ny bokin'ny Deutéronomie misy fanekem-pinoana nazatra ny testameta taloha. Aty amin'ny testameta vaovao dia misy ny ao amin'ny Filipiana izay fanekem-pinoan'ny kristianina voalohany. Eny ao koa fanekem-pinoan'ny Petera, fanekem-pinoan'ny Tomasy sy ny hafa rehetra. Eto ary dia asehoan'i Paoly fa zava-dehibe ny fanekem-pinoana. Lafin-javatra telo eo no tena mahazava-dehibe ny fanekem-pinoana. Na fanekem-pinoana apostolika io, na fanekem-pinoana nikeana io, na rehefa mety ho fanekem-pinoana izay mitory ny finoana. Milona isantsika io lafin-javatra telo izay mahazava-dehibe ny fanekem-pinoana aloha dia tsara ny ahafantarantsika fa amin'ny soratra mason'ny Paoly dia izao ny fanekem-pinoana tsy hoe sain'olombelona ihany manao azy fa tsy misy olona mahatonona fanekem-pinoana. Tsy mahatonona an Jesosy ho tompo raha tsy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra ho Paoly. Ny faneken'ny olona fa Jesosy ny tompo, Jesosy ny mpamonjy dia efa fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny herin'olombelona mpanotatsy akory no mahatonga ny olona afaka manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Tsy ny herin'olombelona mpanotana mahatonga antsika afaka manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy sy mpanafaka antsika fa efa fitarihin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany dia zava-dehibe ny ahatsapantsika fa tsy ny herin'olombelona akory mahavovonjy fa ny herin'olombelona dia manapetra ihany mandalo ihany. Fa ny finoana izay ao amin'i Jesosy Kristy tomba asehontsika amin'ireny fanekem-pinoana ireny dia miasa mahavonjy asa izay mampahery antsika. Osika hoe rehefa mazava tsara amintsika fa ny fanekem-pinoana dia tsy asan'olombelona amin'ny hery maha-olombelona mpanota fa ny fanekem-pinoana dia efa fitarihin'ny fanan'Andriamanitra. Fa ny faharoa izay mahazava-dehibe ny ataontsika hoe ny toetra ny fanekem-pinoana koa dia izao ny fanekem-pinoana dia ilay famborahan'ny olona ny finoany fahatakaran'ny olona n'Andriamanitra. Fahatakaran'ny olona ny momba an'i Jesosy vokatry ny fahatsapan'ny teniny, fahatsapan'ny fitiavany dia manonona izy. Ny vokatry ny fo ny fanekem-pinoana dia zavatra tononona vokatry ny fo fa tsy vokatry ny saina ihany. Raha zavatra telo izay mahazava-dehibe ny fanekem-pinoana ara isika teo. Voalohany dia ny fanekem-pinoana dia tononontsika eo any dia maneho ny safidy hiaraka amin'Andriamanitra.
maneho ny safidy ny hiaraka amin'Andriamanitra, maneho ny safidy ny hanompo an'Andriamanitra, maneho ny safidy ny handray an'i Jesosy. Io fanekemponana izay tolonintsika io zany dia fanekemponana eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra, eo anatrehan'ny pon'ny lanitra, eo anatrehan'ny fanahy ratsy, dia mahita an'izay tenenitsika. Ka ny fanekemponana dia zao fanehoana pahabemaso fa manompo an'Andriamanitra, fa mino an'i Jesosy tsika. Fanekemponana zany dia fanehoana safidy mazava tsara. Amin'ny fotoana hanehoantsika, hanaovantsika fanekemponana dia midika zany fa ny safidy isika. Ary izay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe amin'ny fo no inoana, azahoana famonjena. Satria raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanay ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nangala azy tamin'ny maty dia vonjena ianao. Amin'ny alalan'ny fanekemponana dia mijoro isika ny safidy ny famonjena nataon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Ary izay safidy izay nefa dia efa ambarasahady fa tsy vokatra safidin'olombelona. Martin Luther dia nanantitrantitra fa ny olombelona dia tsy mahay misafidy an'Andriamanitra. Fa matoa ny olombelona afaka nisafidy an'Andriamanitra, afaka nisafidy an'i Jesosy dia zao efa fiasam-pahasoavana sahady zay. Efa sola gracia zay, efa hoe ny fahasoavana ihany, efa fiasam-pahasoavana zay. Noho izany ny fahafahantsika ny safidy an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, ny fahafahantsika ny safidy ny Satana maha-kristianina dia efa fiasam-pahasoavana ty anatintsika. Ary satria fiasam-pahasoavana ty anatintsika ilay izy dia tsy avy amintsika izany. Ny safidy tsika, fa isafiditsika io dia niankina tamin'ny fiasam-pahasoavan'Andriamanitra. Noho izany dia raha manonona fanekemponana tsika dia tsara fa ny fanekemponana zany dia midika hoe olona eo ambany fahasoavana. Ny olona manao fanekemponana tahaka ity atao ho an'ny Romanina ity hoe mino an'i Jesosy tompo sy mpamonjy dia olona eo ambany fahasoavana. Ny fanekemponana tonontsika io zany dia manambara ny mahambany fahasoavana antsika sahady. Ka anehoantsika safidy mazava satria ny fiasan'ny fahasoavana no mahatonga antsika afaka ny safidy. Dia ambany fahasoavana ny olona manao fanekemponana ino an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ka nahavita safidy mazava anaiky fa Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Zay ny voalohany. Hotsika hoe safidy io, saingy safidy nateraky ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra nahatonga antsika afaka monona hoe ianao Jesosy ny tompo, ianao le mpamela io. Fa ny faharoa dia zao ny lanjan'ny fanekemponana koa dia milaza fampiombonana mipino. Mba anamarinina ny tenin'ny Paoly manao hoe iray ny batisa, iray ny finoana. Ny fanekemponana zany dia zao tena amin'ny lafiny ara-piangonana, amin'ny lafiny ara-panahy izy zany dia mampiditra antsika ao anatin'ny olona vao vela heloka, mampiditra antsika olona ao ambany fahasoavana. Fa izao ny fiangonana, ny fanekemponana koa dia mampiditra antsika ao anatin'ny fiangonan'ny olona mino mba ahatsiaro hoe iray ihany ny finoana. Ny fanekemponana zany dia famantarana hita maso ny maha-iray ihany ny finoana. Fanekemponana ny mahatokana ny fiangonana. Marina fa hoe fiangonana, raha mijery fiangonana antsika dia misy karazany maro samihafa, fa itsika mino ao anatin'ny fanekemponana tsika mino hoe mino ny fiangonana iray masina. Manerana izao tontolo izao zany hoe rehefa tena jerena dia zao eto amin'ity zao tontolo izao ity ny tenan'ny Kristy ary taka ny mahatokana ny tenan'ny Kristy, mahatokana ny fiangonana. Saingy ilay mety ho fizarazara-piangonana iny dia amahantsika olombelona ihany fa ny tenan'ny Kristy dia iray ihany. Noho izany amin'ny fotoana anaovantsika fanekemponana dia mahatsiaro isika fa iray ihany. Toy ny fiangonana iray ihany, toy ny tena iray ihany, mampiombona antsika zany io fanekemponana io. Ary tsara manamarika fa ny tena nampianatra amin'ny fanekemponana moa dia ny MPF zany hoe talohan'ny MPF ny LMS nanana fanekemponana fa tsy manao fanekemponana isan'alahady tsy akory izy. Tamin'ny andron'ny Rasalama zany dia niandra fanekemponana izy fa tsy manao fanekemponana isan'alahady tsy akory izy. Fa ny missiona protestanta frantsay no nanao fanekemponana isaky ny alahady. Fa ny LMS dia nanao fanekemponana isam-bolana arakaraka izay tarihin'ny mpitarika eo. Fa itsika fizekema moa amin'izao andro dia manao fanekemponana isan'andro isaky ny misy fampahavana isan'alahady. Noho izany tsy le isa ny akory ny zava-dehibe fa ny hevitra lazainy hoe na dia maro azy sika dia iray ihany, na dia maro azy sika dia zao toka tena iray ihany ny alalan'ny fanekemponana. Fanekemponana zany dia manambara ny mahatokana antsika. Fa ny fahatelo lanja ny fanekemponana izay tarafina amin'ny tonin'ny Romanina itony. Ny fahatelo ny lanja ny antsoina hoe fanekemponana koa dia zao mitory fijoroana vavolombelona. Zany hoe zao no inoantsika. Ny tsy tokony atonontsika fa any amin'ny taona 700 alohan'izao fotoana antsika io zany amin'ny taona 520 dia ny famaly be ny olona momba ny famonjena.
misy karazana fampianarana maro samihafa tao anatin'ny fiarahamonina tamin'ny taona 523 taona any rehefa niova kristiana lay empereur antsoiny hoe Constantin lehibe dia be dia be ireo olona izay nirohotra niova kristiana na dia tsy tena nahafantatra tsara ny fivavahana kristiana ary na dia tsy nahafantatra fivavahana kristiana izy tamin'izany fotoana izany de nitonona ho kristiana satria fivavahany amperora ny fivavahana kristiana dia lasa lamaody satria lasa lamaody dia lasa fombafomba mpiarahamonina fotsiny de be ireo kristiana tamin'ny andro Constantin lehibe ny taona 319 zany aorianan'i Kristy dia nirohotra ho kristiana fotsiny ny olona satria niova kristiana ny amperora talohan'izay nenjehina ny fivavahana kristiana nanomboka tamin'ny andron'ny Jesoa dia nenjehina ny fivavahana kristiana fa avy eo kosa rehefa niova kristiana lay amperora romana dia izao lasa nirohotra nanaraka nanao repikondry ny olona rehetra nanaraka izany fivavahana izany dia ny akony izany teo amin'ny fivavahana tsy voatery hoe tsara akory hoe nitombo be ny kristiana fa be dia be ny kristiana tsy nahafantatra an'i Jesosy akory be dia be ny kristiana izay ny fombafomba-pivavahana no hitany teo amin'izany fivavahana izany any ka manjary lasa ny filôzofia romana ny filôzofia grika no nentina namakafaka ny fivavahana kristiana izay natonga ny hoe lasa be dia be ny fampianaradiso taoriana ny mipoirany fanekem-pinoana izay tsy ny fanekem-pinoana akory no nampipoitra ny fampianaradiso fa ny fanekem-pinoana natao mihitsy mba hanitsy izay diso hoe zao no inonay satria rehefa niova kristiana ny amperora dia ny filôzofia romana sy ny filôzofia grika no namalina fanontaniana iza mariny Jesoa betsaka ny tsino an'i Jesoa mpamonjy betsaka ny tsino an'i Jesoa zanak'Andriamanitra betsaka ny tsino an'i Jesoa tonga taty ambony tany mihitsy ka nahatonga ny ady fifandirana mihitsy teo amin'ny samy kristianina hoe iza mariny Jesoa no io antony io no nahatonga ny amperora ny teny manao hoe mandehana tsy ny fotoana fivavahana tamin'izany ivoriana ireo dia ambarao mazava hoe inona no inona dia zay natonga ny fanekem-pinoana zany dia amin'izao fotoana izay fijoroana vavolombelona fanambarana pahabe maso hoe zao ny inonay fanambarana pahabe maso anao hoe zao no arahana iza no arahanay rehefa ity romana nataoko fahafolo ty ary dia miresaka amintsika mahazava-dehibe ilay fanekem-pinoana zava-dehibe ny hoe tononona amin'ny vava ny fanekem-pinoana tsy hoe tononona ao an-tsaina fotsiny tsy hoe ny tompo ve moa tsy efa mahita ny ao am-poko ny tompo ve moa tsy efa mahita ny ao an-tsaika eny hita ny tompo ny ao am-ponao hita ny tompo ny ao an-tsainao fa manonona izany fanekem-pinoana izany ianao tsy ho an'ny tompo ihany fa manonona izany fanekem-pinoana izany ho fijoroana vavolombelona mihitsy dia ilaina ny anaovana izany fanekem-pinoana izany tsy hoe mampiombona ihany fa mampatsiaro hoe za dia zanakao Andriamanitra ny fanekem-pinoana dia mampiditra antsika atsiaro fa ny fanonoana antsika izany fanekem-pinoana izany dia mahatonga antsika matsiaro hoe miombona amin'ilay famonjena ny raisina atao amin'ny Kristy itsika hatria mahatonga fanekem-pinoana tsy vavaka akory amin'ny fanekem-pinoana marina fa faranana amin'ny amenina fa ny dikany amenina tsy hoe vavaka avokoa fa milaza hoe marina izany zay ny tena izy zany tokoa ny tena izy marina izany zay ny dikany teo ny amenina no zany ilay fanekem-pinoana dia tsy vavaka akory ary satria tsy vavaka dia tsy voatery akory hikipy ny olona eny azo atao no mikipy tsy maninona mihitsy mariky ny fifantohana izany fa misy koa tsy mikipy tsy maninona koa izany tsy voatery satria tsy vavaka io akory fa tsy voatery izany akory hoe tsy maintsy ekipy tsy hany ny olana fa ny votoatiny dia ny hoe nitonononao tamin'ny finoana nitonononao io fanekem-pinoana io ary afaka nanonana io fanekem-pinoana ianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa koa malala amin'ny fotoana hanonana io fanekem-pinoana io ary dia izao tsarovy fa mijery ianao ny anjely mijery ianao Jesoa mijery ianao zao tontolo izao ary maneho ampahabe maso ianao fa zanak'Andriamanitra fa kristiana fa voavonjona izany rehefa koa malala aza misalasala ny amin'ny famonjena ny raisinao tao amin'i Jesoa rehefa manonana ireny fanekem-pinoana ireny fa fanekem-pinoana mampiombona anao amin'ny olona fahavelona heloka izany fanekem-pinoana mampiombona anao amin'ilay famonjena nataon'i Jesoa tao amin'ny azo fijaliana dia amin'ny vava nefa no hanonona azy dia amin'ny foko no hanonana azy dia manjary mahatsiaro fanamarinana mahatsiaro famelan-keloka ary mahatsiaro fanasitranana vavakisika tompo amin'soranao izay noho ny amin'ny fanekem-pinoana izay nataon'ny mpanomponao ka voarakitra tao amin'ny soratra masina mandraka ankehitriny zary iainanay torianay ijonay vavolombelona saora tompo fa
mandray famelan-keloka izahay. Tsy niheriny tanjakay fa noho ny fahasoavanao zahay namonjanao ny ainao tao amin'ny hazo fijaliana ho anay indray maka ka mahatonga anay manana fiainana sy fifaliana. Dia ataovanay tompoany mandeha araka ny finoana sy ny fahatokinanao mandrakariva. Saotra ny amin'izay nomenao anay tamin'ity tontolo andro ity. Saotra noho ny fifaliana nomenao anay dia ampiorenao amin'ny finoana izahay. Mahatonona ny fanekem-pinoana anao tompo sy mpamonjy izay. Tsy herinay tanjakay fa noho ny fahasoavanao ary mahatsiaro ho vela heloka izahay noho ny fahasoavanao. Dia mitahianay tompo amin'ity tontolo andro ity meo anay ny fahasalamana ery tanjaka fiadanam-po sy fifaliana. Dia jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonana misy anay tsirairay avy mba samy hanjakan'ny fiadana sy ny fifaliana. Dia mametraka ny fiainana eo ambany fitahinao izay ry tompo malalaka. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.